amin'ny fifahina lehibe indray no androsoana totokatranon-tsika eny amin'ny teny io ity tonga amin'ny fampianarana antsika izay mitondra ny larana firy moa izany 20 any amin'ny zao io izao. Manonona ny fiarahabana antsika rehetra totokatrano izay mihaino sy manaraka ny fampianarana sy ny fandarana dia avy hatrany moa dia arivavaka ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'ny dada malalaka iayava sy eo ampelantanan'ny Yahosoa malala arivavaka antsika izany. Voninahitra ho anao dada iayava. Misaotra anao indray satria nomenao fahefana sy fotoana indray ampianarana ny teninao hatrany, ampahafantarana ny marina amin'ny olona ambonin'ny tany ny amin'ny atao hoe fitsarana, fa tsy mandeha ny fitsarana raha tsy misy ny teny izay hitsarana, ary izao teny ampianarinao izao ilay hitsarana izay ambarany Elia, Ziadia Elia. Saotra betsaka dada iayava, fa avy any aminao ny fahefana amin'ny teny manome izao fampianarana sy fanambarana izao. Ianao ny loharano ary tompony izao teny izao, avy any aminao izao ary tena niainga avy any aminao, ary nomenao any Yahosoa dia izao ampitondrainao any tenako Ziadia Elia. Saotra betsaka dada iayava. Tsy mitsahatra ny misaotra anao tokoa satria soa indrindra ny zavatra nomenao, tena famonjena, tena fitiavana, saingy indrisy fa tena tsy tiany olona ny miainao an'izany, kanefa misy voalahatra hiainao an'izany, ary ireo voalahatra ao hiainao an'izany ary anisan'ireny ilay ho any amin'ny lanitry ny lanitra ihany koa. Izany izao jerevan'ny Elia zao, izany izao karohan'ny Elia zao, ary izany izao andefasana ny teny avy any aminao, hikaroka an'ireny hamerina an'ireny anatin'ny fanjakanao masina. Atao mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny Elia ny olona dada iayava, amin'ny alalan'ny Ziadia Elia. Mamalifa afaka manakariva. Sokafo ny sofin'ireo izay fanao vonjenao, voninahitra anao dada iayava, amin'ny anaranao Yahosoa. Amen. Tonga amin'ny fotoana antsika izay iarahantsika amin'ity fampianarana ity izany ho anareo izay manaraka amin'ny tele moa izany dia tsy mandeha ny tele amin'izao retenako izao fa misy fahasimbana. Ka ho anareo izany dia efa nanome toromarika foana hoe aleo mizatra jery sy mihaino amin'ny tele internet sy ny radio internet, izay ny tsara indrindra, aleo mandeha amin'izay satria io sisa no antokana tsy ho mety maty izay izany azo ilazana azy io ny tsy mety ho maty io, fa sisa izay dia mety maty dia ho sahirana ianao dia ozana ahoana moa izany za tsy mahita ho jerena zany, ka aleotsika mijerena amin'ny internet foana ho any amin'ny radio na any amin'ny tele dia any amin'ny internet foana zany manaraka ianao. Izany no azoko itenenana antsika toromarika mialohan'ny rehetrarehetra zany. Hiditra amin'izay zany amin'ny ino moa izany amin'ny votoatin'ny resakantsika hoe atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay mivavaka aminy. Ohatrany hoe ohatra ny hafahafa kosa izany lohateny izany, mareko fa tsy natokana ao malagasy irery intsony ny teny fa ho an'izao tontolo izao. Ka isaky ny mahita zavatra amin'izay Elia ny mahasoadriavan'ny Yahosoa amin'izay andehanana dia amin'ny alalan'ireny ny voan'ny fampianarana indray izao. Dia taiza moa izany ianao no miteny an'izany? Tany Amerika za farany teo izany izao, ary vao tonga maly raha amin'ny androany zany tsy haiko izany ny daty androany dia hoe manahoana fa izay ny marina zany. Dia ny amin'ny faritra ny New York iny izay
de tamin'ny faritry ny Washington iny zay a nandeha nitory ny teny a nampianatra ny olona ny teny marina ary tao anatin'izay fandehanana izay mihitsy no nahitana hoe tena hafahafa marina ny zava-misy ny amin'ny sary-misy zany manerana zao tontolo zao fa tena tsy mety tsony ty zahatra ty raha tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ny hoe iza zany Jesosy zany. Zay koa ny asany atao hoe Elia andravanizy andravany Jesosy zay nangalatra ny soratra masina ny jiosy raha Ehosoany tokony tompoina dia novainy Jesosy fotsiny zao ny tao, raha tokony Aiavany tokony tompoina dia nivadika Jehova fotsiny zao, na hoe Yahvé na hoe Jesoa. Elia tonga ndravan'izay mahitsy be mihitsy ny tenin'ny Elia ary mbola avokoa ndravan'izay Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra fa mbola resaka Jesosy aloha zao, Jesosy Jehova aloha zany zao, ka atodika amin'ny ampitan-dranomasina moa indrindrandrindra ty teny ty ary mandray ny anjarany koa moa zany malagasy eto an-toerana fa tena natokana ho any ampitan-dranomasina indrindra fa ny Amerikanina. Tsy ndriko tsara mihitsy indrindra fa ny Amerikanina atodika any aminareo izay milaza fa tena mivavaka tsy tia lalany marina mihitsy nareo dia atodika any aminareo ty teny ty sy rehetra mitovy hevitra aminareo rehetrarehetra zany. Fa tonga Elia hiteny aminareo rehetrarehetra olona ambony tany hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia miombany fa i Jesosy mihitsy ny manipy anareo any amin'ny elo tahaka anazy hitsipy makany fa mitsipy makany io Jesosy nareo io. Ohatrany hoe tsy mety kosa ny teninao, mety be mihitsy ny teniko ary marina ny teniko, nampianatra kotsany zay firy-taona anganareo navita nanohitra ny fampianarana Ehosoa. Aiza koa mone zareo manohitra an'io zatra tsy possible zany. Marina be ny tenin'ny Elia tonga tena andrava mihitsy fa tsy mandeha ho azy dia nireny hoe andrava izy fa tena mandrava izy ary mandeha amin'izay zao ny fandravany. Hoe izay miaraka amin'ny Jesosy dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo daholo izay miaraka aminy, izay mivavaka aminy. Ina ny antony mahatonga ny Elia miteny an'izay? Ziadia Elia. Tsotra ny antony mahatonga ny ziadia Elia miteny an'izay. Ianareo rehetrarehetra moa tsy niaraka tamin'i Jesosy dia mpanota. Ary tsy azonareo lavina mihitsy izany, na Amerikana, na Alemana, na Frantsay nareo, na Anglisy, nareo mantsy tena milaza fa tena tompon-daka amin'ity anarana ity dia izay mihitsy ny andefasana an'io teny io makany aminareo mihitsy ny hoe eno hoe ara ty. Aza manao toram-po tsony nareo araka ny toram-po fanaonareo fa rehefa aso ny teny izay milaza anao fa mba tenin'Andriamanitra dia ireo tsika ifampiresaka fa nangefa alefaka io dia toero ilay izy ary raha matohitra nareo. Fa ianareo dia milaza fa mpanota daholo nareo. Anananay mihitsy ny ny rakim-peo nataon'ny mpitondra fivavahana aty Madagasikara. Eny ary fa manerana azy tontolo zao misy efa mandefa teny aty aminay aty koa efa azonay koa ny teny hoe mpanota daholo ny olona fa tsisy an'izany tsy marina, tsisy an'izany hoe marina sy masa zany fa mpanota daholo fa mila mibebaka fotsiny. Zay le hoe tena devolona mpianatra an'izany. Zay le nampianarin'i Jesosy hoe mila mibebaka fotsiny nareo. Avy any amin'ny devoly zany teny zany, ka raha avy any amin'ny devoly zany dia tsy mety mihitsy nge zany teny ataonareo zany ny dikan'izany. Teny demony ve ny henonareo sy arahanareo? Fa tsy hitanareo nga ilay tenin'Andriamanitra hoe ho an'izay mini manota dia fatezerana amin'ny rehetra. Ina moa? Noika afaka itsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay Hebreo 10 aloha ny teny Hebreo 10. Hebreo 10 manaraka tenin'Andriamanitra tsara tsika. Hebreo 10 firy moa zany 26 teny 27 zany no vakitsika ery amin'ny écran ry zany zay Hebreo 10 teny 26 teny 27 no vakitsika ho voninahitry dada Iava sy Ahosoa. Fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia te mini manota zany dia io ataonareo hoe amin'ny olombelona dia tsy lavorary, tsy maintsy manota kely ianao, tsy maintsy manota, tsy maintsy manao tsy mety ianao fa Andriamanitra mikomprendre an'izany fa olona ingenao fa mila mifonina amin'ny fotsiny anao dia mamany fahotanao izy, mamela heloka anao izy. Tena devoly nge zany teny zany avy any amin'ny devoly nge zany saina zany ary zany ny proof fa
ilay Jesosy ny tomponao dia tena mpanipy anao any amin'ny elo. Atleast izao ny voalaza soratra masina ato fa raha niny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehitra izay andanon'ny fahavalo rehetra kosa. Mametaka mihitsy izany tenin'Andriamanitra eo hoe fiandrasana mahatahotra no an'ny olona izay manao fanenina manota reny, izany hoe tsy maintsy manota e. Tena avy any amin'ny devoly izany teny izany. Devoly no nampianatra anao an'izany, ary izay mahatonga anao mitsipy any amin'ny elo. Ka i Jesosy no nampianatra anao an'izany dia ho atsipin'i Jesosy any amin'ny elo ianao fa miomany. Rehefa mpivavaka amin'ny Jesosy rehetrarehetra, Jésus Jesus, dia omany no bagazy fitsipy any amin'ny elo anao. Dia hoe efa vonona be ianao, ka raha ohatra ny vonona be amin'izany ianao dia tokony tsy mankany amin'ny dokotera rehefa marary fa ireto aho. Ary mataonao tsy mahazaka mamay fa mbola mitsotsoka ny tanana rehefa mirehitra, ireto ilay marary ny teny izy. Fa mataonao mbola mitady fanasitrahana, mbola matahotra mankany amin'ny elo anao. Ary ny fanahinao mihitsy ny matahotra io fa tsy ny vatananao. Ny vatananao ma tsy miverina vovoka iny dia tsy mahay ninina, fa ilay fanahinao no marary mahaino izao teniny Eliazy ady azy ao. Ny fanahy no marary rehefa mahaino ny Eliazy ady amin'ny teny sy mampianatra, satria mahafantatra ny fananareo fa io rery ny olona afaka mamonjy anareo eto amin'ity planeta Terre ity, io rery ny afaka ny olona tamin'ny fahotana. Dia ity hitany masonareo ity izay sady tsy rarainareo ny tsy hinonareo ny tsy hivakileo loha, izay koa moa tsy mivaky loha aminareo fa ny aza mba maty fotsiny ma. Dia fotsiny efa nomena hoe ny aza mba maty e. Antsika ny mihoana. Ohatrany hoe fa ahoana ny onanay aminao? Tsy misy esaka lavabe fotsiny fa izay fotsiny aza mba maty, fa antsika no mihoana. Tadidinao fotsiny izay tengo izay rehefa maty ianao dia hoe ohatrany hoe ka izay nge tsy maraha izay maty e. Ka raha matanjaka ho ianao aza mankany amin'ny dokotera fa mahatonga mbola makany mbola kely aina ny dikany izany. Fa izay fotsiny tengo izay fa fitenena ho an'ireto olona milaza fa hoe mbola manantena ny ho any an-danitra izany nefa miaraka amin'ny Jesosy, valiny tsy makany ianao fa makany amin'ny elo. Ary ny fivavahana hitanay mihitsy raha izaho manokana nandinika dia hoe ilay fivavahana, raha tany Amerika izany resahako, ny fivavahana dia tsy fivavahana mihitsy fa façon anankiray na metody anankiray anafenana ny ratsy atao. Izay mihitsy izy satria tena nahita mihitsy izay ny fisolokiana, tena arovana be izany ilay saromody hoe mivavaka nefa ny aratsiana dia tena taky reny mihitsy. Zavatra hitako tany izany. Izay. Ary anisan'ny olona maromaro ny olona taminay tany. Ary nahafantarana an'izany hoe faratampony avonavony hoe nao mahita ianao fa tena tsy marina ny ataonao, voaporofo mihitsy fa tsy izy ilay Jesosy. Fa dia mamary fotsiny izao hoe izy io tsy maintsy vonjeny, tsy maintsy vonjony izy. Dia comme ça fotsiny izy hoe izay tsy maintsy vonjeny izay. Ko raha tsy atao ohatran'izany izy ity. Ary tonga na miteny hoe ho anareo Amerikanina, ho anareo hafafiana rehetrarehetra ankoatranazy, manana anjara amin'izay koa ny Malagasy, mbola ho avy ny anjaran'ny Frantsay sy ny Allemagne, ho anareo any Inde, ho anareo any Togo, any Comore, ho anareo izay efa lalovan'ny tongotra ny Eliasy iny mbola ho lalovan'ny rehetrarehetra, dia efa miteny anareo fa voafitaka. Vous avez été trompé par le diable. Tena ny fitany devolonareo. Ary izay ilay fampianaranao avy rehefa avy hoe mpiara-miasa amin'ny devoly nge izany Jesosy izany. Mpiara-miasa izany. Ary hiraka mihitsiny izany. Hiraka avy any amin'ny devoly izany. Meko anao hoe mifanaporofona. Eto izany tsy misy tsony atezerana fa 2 taona nanaovanareo any Ahosoanay. 2 taona nanaovanareo an-dadanay Yayafa. Nandefitra tamin'ny adalanareo izy 2 taona. Tapitra ny fandeferana. Mamaly raha ohatra ka mavita mamaly. Ary teny ampiasaina. Teny no meko anareo dia mavalio amin'ny teny koa. Fa rehefa jovalinareo amin'ny teny izy mandiniha amin'izay, aza mitsangana tsony ho avocat du diable anareo. Aza mitsangana ho mpisolo vavana devoly tsony fa ampy izay. Ampy izay. Tena mampalelo mihitsy nge ny manjoany olombelona, tena tsy ohatsony mihitsy e. Efa tena hoe miderelina complètement mihitsy izy fa tsy te halala nefa izy fa dia ny ataony ihany ny atao nefa sa dia tena tonga miteny foana hoe verena amin'ny marina. Dao any amin'ny marina tena izy.
eto mantsy ny teny dia hoe fiandrasana matahotra sy fahatezerana mirehetra izy misy teo fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana mirehetra izay andaniny fahavalo rehetra kiza moa le fahavalo le mini manota ianareo ke le fahavalon'Andriamanitra ny olona izay manota dia mibebaka dia efa fahavalon'Andriamanitra zany dia volona mpianatra nareo an'izany fa tsy zany no teny soratra masina fa izao la izay le zanak'Andriamanitra marina ary madio sy mahitsy ary masina aza manota intsony Jaona toko favalo andiny faraika ambiny folo mifanaraka tsara amin'ity boky Hébreux ity Jaona 8:11 oka hoetsikely zay teny zay Jaona 8:11 dia zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany ary izy tsy misy tompoko eo Yahosoa za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony hitanao zao ny teny nambaran'i Yahosoa tena manizingizina sy manindry mafy mihitsy hoe aza manota intsony zany hoe tsy mety mihitsy ny manota eo anatrehany io Andriamanitra masina io ary ny anarany dia tsy Jesosy zany Yahosoa ny anarany ilay tena Yahosoa ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka amin'ny rano fa tsy Jesosy anao izany io tsy niantona teo izany fa mpisamboka pisy lokony marina io borofon'izany nareo milaza fa tsy maintsy manota io daholo ny teny izy tsisy lavorary tsisy tanteraka zany fa tsy maintsy manota fa olombelona ihany ianao ka izay le nitompoinao Jesosy ny nanao an'izany aminao dia ianao manaraka an'izany fa ny teny nambaran'io Andriamanitra io milaza hoe fa raha mini manota ianao dia fatezerana mirehitra sy fiandrasana matahotra izay hamelon'ny fahavalo fatezerana mirehitra hamely anao zany miandry anao anakeny miandry anao hoe fa ianao lambolambony le Jesosy miara-miasa amin'ny devoly iny tena marina eo fa tsisy an'izany fa Andriamanitra ny comprendre anao taiza Andriamanitra ny comprendre anareo olombelona raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny safodrano raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny afony nandona Sodoma sy Gomora ary raha ny comprendre izy tokony tsy nefa ny dao zao fahoriana mianjady zao eretinareo fotsiny raha tany resaka tany Amerika la glasy nilatsaka ny lanezy olona 5 maty tany afo nandorany California Los Angeles tao olona maro any maty potika ny tanànan'olona ohatrany 30 latsaka teo angamba ny olona maty raha tsy diso amin'ilay vaovao tsisy force nareo olombelona ary tsy manana ny fahefana ampitany ity nareo mianana reo efa tonga ny loza ka aza bevava reto za aloha tena mba miteny aza bevava mihitsy tozakay aloha teniko zany veto zany teny dia manizingizina mihitsy ny aza manota intsony avy tsy evakina mihitsy teny Yahosoa hoe ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa hoe za koa tsy manameloka anao mandehana fa amin'izao sisa izao zay ny olona tena niona tamin'io Andriamanitra marina io zany dia zao ny teny hoe amin'izao sisa izao ane manomboketo zany ianao aza manota intsony izay le tena niantona teo amin'ny hazo fijaliana Yahosoa no anaran'iny iny le ny teny aza manota intsony fa i Jesosy izay mpisandoka ary mpanipy anao any amely kosa dia miteny hoe mahazo manota anao fa mibebaka dia mamela heloka io Andriamanitra io fa fitiavana izy exploiten'ny olona tena zany hoe devoly saina exploitena daholo ny teny rehetra mandeha Andriamanitra ny fitiavana ka rehefa mivavaka aminazy dia mahindra fo izy fitiavana izy fa tsy azo anaovana ohatra zany masina izy dia tsy azo anao tohatra an'izany ny fitiavany tsy azo anao tohatra zany fa fanambaninana azy ary zany ataonao zany manambany manina izy miteny aza manota intsony dia anao nefa ry manambany anazy hoe tsy maintsy manota ary le Andriamanitra tsy izy mpisandoka Jesosy iny foana sy Jesoa iny ny entinana hitsandohana ny teny marina ny teny izy misy ohatra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota da ohatsika aloha hijery amin'izay tsika ny teny hoe reto avy ny ilazana fa mitsipy any amin'ny elana satria tsy miheno anao Andriamanitra io zay betsika izay teny izay aloha Isaya 1:5 ho teny omena anareo rehetrarehetra ozin'aizako misy Amerikanina mihaino anao oatra iaino izy ary tena tsy maintsy mihaino izy na tiany koa na tsy tiany amin'ny fomba manahoana vitanareo iny ihany nanaovako anazy zay ary tsy izy rery ny mihaino fa tsy maintsy mihaino daholo ny rehetrarehetra efa mpiomaniko dolodolo na ny frantsay na ny Allemagne ny Amerikanina ny Brezilianina
miomana daholo nareo fa tsy maintsy henonareo ny marina ary tsy maintsy mihaino ny Elia nareo na mety nareo na tsy mety raha anatinareo na sy tianareo tsy maintsy mihaino nareo ary didina mihitsy ny aza ny fananareo hikaroka an'izany Elia zany nareo de fianao mihitsy ny hoe izy vitanareo eny ihany manontony zany eo azy zarery amin'ny mahazarery any zarery zany tokony tsy hiteny fa ny fahasahianay fahasahina araka an'izay naniraka anay iaiavaseo soana anarany zany natao hoe ny irahany zany Andriamanitra lehibe zany Elia iteny amin'ireo maneran-tany hoe tsy izy tsony ty ataonareo ty fa rehefa te hiady amin'io tompony fahamariana io ataovy ihany io ataonareo io rehefa eny aminareo ny loza io tsika any ny teny isy atoko fa 5:1 sy ny 2 ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamarina fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina nitaviny aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be ke le teny hoe tsy mihaino izy zany le mihaino anareo mpanota ty fa tena mipetraka mihitsy ane zany izy le mihaino anareo mpanota zany amin'izao sary zao satria soratra masina raha tsika mijery teo hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io da iza zany hainonareo mba apetraka eny ilay toko izay andiny teny reo vanao mba hijerevan'ny olona tsara hoe fa ny elokareo nefitra mampisaraka an'Andriamanitra reo fahotanareo mampiafina nitavany aminareo ka de tsy mihaino izy tapaka kely hoe tsy mihaino io ampikarokely zao de tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany tsy mihaino mpanota zany io la ny andro ianao hivavaka eo la ny andro ianao hitsofoka any amin'ny lalana tsy farehetrarehetra any hoe hivavaka ianao zao fa tsy mihaino anao zany io Andriamanitra io tsy olombelona izy ka anaovanao zany fetsika zany na eo tapenanao ny vola amin'ny masony tena mba mieritrereta ny teny izy tena mime mihitsy ny amin'le olombelona hoe ahoana ary ty ataonareo ty izy amin'azy rehefa manam-bola be anao de tapinao maso Andriamanitra samia mieritreritra endry mahita loza ka miery ny adala mandrosika voa eny a mananatra sy miteny hoe tsy mampahery ny mampahery akory ny ty teny ty fa zay milaza fa mahery mihitsy ny totina sy tsy ngidina rehefa mandeha zao tenin'ny Elia zao tsy mampatanjaka ny matanjaka akory n'izay teny zao fa raha miseho matanjaka ny matanjaka mandre nyty teny ty de iny koa ny tsingidinany mampitsingidina ny matanjaka zao teny zao ary mandravarava ny miseho mahery zao teny zao aza mba miady amin'izao teny zao fa teny nanamboarana anao ka zay divany io teny io ary ny teny zay meko anao de tany amin'le tompony le teny zay namorona anao fitaovana fotsiny zany Elia zany hanamarina ny famarihana satria tonga ny fandravana zao to zao ka tsy maintsy miteny zay melo ny andravana de iza ny andrava ho hitanao eny ihany re tokonge miara hitan'ny maso de miara ende sofina tahaka nandrinesana hoe mirehatra zany Los Angeles zany de nirehatra izy tsitsinao azo atao fa de miandro koa anao tahaka nandrinesana hoe misy avandra be latsaka tany Amerika olona 5 maty zafadinitra tsy avandra moa fa neige olona 5 maty de koatra zay tsy fantatra angamonareo tsy mba hanana sécurité aminay izy ka ahoana anao no maty ho azy eko zaiko rehefa mandeha ny loza de tsy voasakanareo ny loza rehefa mandeha ny loza tsy misy herina fahefana afaka manakana ny loza rehefa mandeha zany loza zany nefa izy efa mandeha ary efa mandeha de efa mipakany aminareo any avelatsika eo aloha ny sary valeva aloha ny tenin'Andriamanitra io zany naka hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra eo anao de milaza fa mpanota de vita ny sasangeny hoe izy koa ny tsy mpanota reto mpiantso Jesosy reto de hatramin'izay 2 taona nareo nilaza fa mpanota génération manahoana teoria nilaza fa tsy mpanota indray nareo nefa nina mibebanareo foana rehefa makany am-piangonana mifona fa mpanota tsy mendrika Jesosy eo zay zao mpanota tsy mendrika oy ahoana no laza an'izany tany am-piangonana tany de tampotampoka reo milaza hoe tsy mpanota indray nareo zany nge novo maika mbola marainy lainga anareo ihany tsy menatra amin'ny vadibady dela ohatra mpanao politika zavady mangatsika be moa tany de somary ohatra manarakaraka le mangatsitry -10 degré any enjana be any -7 -10 teo foana zao ny température tany de ohatra manarakaraka le koaka kely zany le mangatsika loatra tsy zakan'le vatana avy ety Madagasikara le izy mafy be le atsika tena
ohatra misy nify manaikitra eny amin'ny tongotra kakabe zay rehefa miditra ny trano fa feno fotsifotsy be ny tongotra sy ny tanana nefa ny anaty pataloha any anaty akanjo any akanjo mafana mbola misy fotsifotsy any mafy be zany io atsika io zany rehefa tena mafy be fa zay moa tena vao nahita an'le gilasy lelanezy fa tena manaikitra ohatra n'ireny nify reny izy efa blindé be mihitsy ning izy eny zany gantana natao fa tena tsara fadiran'ovana fa ianao koa moa manao asany Eosoany andehanana dia tsy kivy mihitsy iny fa iretany eny ihany fa mafy le izy tsy moramora ianao ve tsy manao gantana zay aloha dia tena tsy nazaka mihitsy zay mivady hoe mbola nandrana tsy nanao gantana fa raha dia ohatra ny hoe misy manaikitra reny io tany io fa aingakaingana nividy gantana nainga ty zay tsy nitondra an'izany vitaingana teny amoron-dalana ty mba misy amoron-dalana fa ny sinoa no mivarotra amoron-dalana fa tsy zareo Amerikana fa ny sinoa dia ny amin'ny sinoa no mividy ny Amerikana indray tsy mivarotra amoron-dalana zany zareo anaty magasin be zareo no mivarotra zany zay any amin'ny Let's Travel reo mahita anazy rehefa mandeha ny Let's Travel fa aloha mbola tsy mandeha izy fa rehefa mandeha dia hitanareo eny any dia raha ny sary misy zany dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota iza zany le mihaino anareo dikan'izay fa tena mipetraka mihitsy nefa ianao dia mpanota foana hatramin'izay ary tena laza fa mpanota mihitsy anao hatramin'izay dia ahoana zany no laza fa tsy mpanota ity tsy efa nisy an'lainga anakaiky indray ve izay satria ny mpitondra fivavahana dia milaza fa ny vehivavy fa mpanota daholo ianao rery manao razana maningana miteny hoe zay tsy mpanota nefa le mpitondra anao ry miteny hoe mpanota fa zay le avinavina ary reto mpiara-dia amin'i Jesosy reto mpiavinavina mihitsy mpiaro dia voly mihitsy ny tena mahavoan'ny zareo mahavoana rehetra rehetra efa fantatra zao fa tsy izy io dia mbola rovana ihany zay ny profa extraterrestre io ary extraterrestre tena mpandeha misaina mandeha misaina mihitsy io zay ny tena asany io satria na dia voaporofo zao fa tsy izy ny ataon'io Jesosy io fa dia mbola eretanao ihany tena miforitra eo akaikiny io mihitsy ianao mba mieritreretany tena izy mba mieritreretana zay zay olona ny fanenay tany tena tsisy nahavaly mihitsy ny fa dia avinavina fotsiny hoe zay nanga tsy miova fotsiny amin'le anay hoe tsy izy ane io ataonareo io miaraka amin'ny atezerana be moa azay moa tonga ny liana hoe anao fampianarana spesial ho any Amerika mihitsy ny hitanareo tsara fa iny hoen'ny Amerikana Eliany no miteny amin'ny Amerikana rehetra miala amin'ny Jesosy fa rehefa teo any Amerika toy izao ihany fa raha mbola mieritreritra any amin'ny lantilanitra aza miaraka amin'io tsony aza miaraka amin'io fa nareo nge mba olona mirezaolina ihany anananareo ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny fahendrena ahoana tsy atakanareo nyty hoe ny mpanota ho any amin'ny eny azay na miezaka an'io teny hoe tsy misy mpanota henon'Andriamanitra zany fa zany mirediredy tsy de la folie ozy ny vazaha folie tena tsy izy mihitsy ny ianao da ohatra isantsika indray ny teny aza manome tenareo indray ary fa zava-dozany miandry anao mpanota io fa ny fanovanao an'le anarana dia fa milaza fa mpanota ianao satria Yahosoa dia manala ny fahotana fa Jesosy koa zany mampanota olona tsy mitovy ireo ny dikan'izay ilazako anao fa tsy mitovy mihitsy ny Yahosoa amin'ny Jesosy satria rehefa en'le olona koa zany teny zany tany Amerika dia hoe io ny tsy izy fomba mitovy amin'ny teto Madagasikara mihitsy mitovy mihitsy le toetra nefa nalefany Jesosy any amin'le olona hoe io ane mitovy le fientsona fotsiny mahasamy hafa anazy fa io anankiray ihany izy hoe non le niantona teo amin'ny fijaliana Yahosoa no anarany fa Jesosy diso aloha zao nao anankiray zay ary le Yahosoa niantona teo dia miteny mihitsy ny aza manao teny intsony ka le Jesosy zay tsy niantona teo kosa dia miteny hoe manontany foana ianao ahoana ny ampitovizanao an'izany sary anankiroa zany ndray niantona ndray tsy niantona ndray miteny hoe aza manao teny intsony Yahosoa zay le Jesosy miteny hoe mahazo manota fa mibeba ahoana mampitovy ihany reo nefa ny soratra masina miteny fa raha-mpanota dia tsy mihaino Andriamanitra ahoana ny mampitovy andreo ny dikan'izay todika manokana amin'ny rehetra rehetra hoe olombelo eto ambony tany samy miverina ny sainareo amin'izay nareo nahita mihitsy ny tena nalahelo mihitsy na mety tena ho any amin'ny elo reto olona reto tena ho any amin'ny elo reto olona reto ary raha misy ny tena mifikitra mafy amin'izany Jesosy zany dia tany Amerika ny tena hita fa tsy te lala ninina mihitsy izy izy aloha mba miady lahatra izy aloha mba miady aminao mba miady aminao dia tsy tantsony amin'izay zay mahina tezitra amin'izay any indray ny anay foana miaraka miatizirina be amin'izay hoe tezitra be amin'izay ka ina moa natao ina moa na tezitra moa tsy tezitra tsisy idirana zany io dia
marina foana zay mbola manaraka lay le te hevona kely zaiko mankatsika be l izy ary am'izay koa zay nandalo toturke moa zay taminy ao koa mbola glasy koa ondray tsy nisy nezy fa tena mangatsika be mihitsiny zay tanina rehetrarehetra zany tam'ity de mangatsika be asa ndeny amin'ny manaraka za koa miteniteny hoe ho any amin'ny glasy ake tena nita glasy tokoa ny teny izy fa tena oatra nenjana ihany le mipetraka ao mafy be an'la izy toetsika any teny ary Korinthianina voalohany a Korinthianina voalohany zany hoe ianao zany izy nilo izy ke ny avy mandeha de tsy maintsy miteniteny foana ianao rehefa avy eo teneny olona ka zay nandefasana ty tongo teny dana jerevo daholy misy ahafahanao miteny anazy satria tonga ny farany ety zany ny vavolombely ampangasi tsara anareo am'izay ty teny Elia ty nandeha tany Togo nahazo teny ny togoleny nandeha tany Komoro nahazo teny ny komorianina izy eo nahazo teny ny silamo tamin'ny alalan'ny Elia hoe verena e de soadresina re miantso Andriamanitra Abraham nareo tsy alano anarany fa iavahana anarany Andriamanitra Abraham jereo ary amin'ny Sefer Torah mbola iverenantsika daholo reny a mbola iverenantsika reny fa tsy koa hoe mandromandry eo am'izay ndrindra raha tsisy mandromandry zany miaraka amin'ny Elia zany tsisy mipetrapetraka zany hatramin'ny farany io aza mbana tena ny androandro zany ianao raha miaraka amin'ny Elia zany de tena ay piady zany Elia zany ny anadikazana zany hoe Elia piady ny dada Iavasy Joshua ny rany izy rery ety amin'ny planeta terre nareo ty ary tena mavita miady rery izy ho voninahitry dada Iavasy Joshua ary ataony Elia ho reharehany dada Iavasy Joshua mihitsy izy ataony Elia ity irery Elia ity fa manana ny dada Iavasy Joshua izy ary miady rery izy tsy maintsy mandresy ny voninahitra ny dadako Iavasy naniraka ary tsy maintsy voavala ny rany Joshua zay nalatsy ny taon'ny azy fijaliana Elia ny anao an'izay Korinthianina voalohany toko fainina andininy fahasivy eno ingy ty teny ty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina de toe tsy marina de mpanota zany ohatranao io ny olona tsy marina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra miomany ianao zany ianao tsy marina mpanota io ianao le miteny hoe tsy maintsy manota fa tsy lavorary zany ianao zany de tsy ho any amin'ny lanity ny lanita fa de fa mionona teny zao ataovy maximum ny adalanao fa tsy ho antsony ianao la ny andro ivavako ao fotsiny fa hoe tsisy miaino Andriamanitra ary tsy manana akse makany amin'ny lanity lanty ianao tsy manana akse mihitsy ianao zao tena nisy olana napailany anaty parenthèse kely ty nisy olana napailany ty resaka hoe anderoplanina ty ka izy reto lehilahy marokanina anankiroa zay tsy haiko na maheno zareo de mety mahitana mandregna fa ny Afrikanina moa tena tsy de tiany olona rehetra vo mivoaka amin'ny fahatra Afrika tsika zany ka hoe andeha ho any amin'ny fahatra reo mpanan-karena Europeana reo fa tena fanambahina zay tena nambanina mihitsy ny tany nambanina mihitsy fa tsy haiko nga mafahiahoso mihitsy nga mikapoka an'le olatra de miteniteny foana de manginaingina fa tsy mahasamy teny orinany de zay fotsy sisa nijerijirivana izy ary reto olona reto satria zay koa samy teny tena samy teny ary samy mamaly mihitsy ohatran'izao le sary de reto olona reto moa zany hoe tsy hita moa zany ny hotelany rehefa zany hoe taraiky zany le fandefasana an'le hotel ka izy tsy mahay miteny anglais de zahay no voatery niditra ntsehatra nanampy anazy satria hoe tapatapain'le mpampiditra atao amin'ny europlanina izany sy ny karazana zany hoe tsy mahafaka mandeha de nala elo moa ianao amin'ny hoe ianao mahita hoe olombelona ty any an-tany lavitra de niditra ntsehatra zay mba nanampy hoe aiza le problème anareo zany satria izy lahy tsy mahay miteny anglais tsy mahay miteny inona mihitsy re tsy miteny anglais tsy mifandray mihitsy ny resaka de niditra tsehatra am'izay moa zany zay nanampy an'izy lahy teo hoe io problème io aiza zany mba sy ho anay de ay zany hoe le hotel zany tsy nandefa an'le taratasy an'le autorisation hoe amatanana ka raha vo tsy hita zany zay de bloqueny zareo andeha aty Madagasikara zareo atao Istanbul zany io sary io nandeha de voatery zay nanazava tamin'le mpampiditra hoe aleo zany ho karakaraina le hotel satria mbola misy adiny indray aleo karakaraina le hotel satria izy lahy tena tsy mahafantatra le resaka mihitsy de reo olona be de be rehetrarehetra tao reo andeha roplan fa eo amin'ny roanjato io nga minisany nandeha roplan dimipolo am'zato teo satria feno mihitsy roplan tsy mba nisy nanampy mihitsy na nyray aza an'izy roa lahy
marokana reto lahy reto, fa izahay no niaraka ny karakara tamin'ny piaiza le problème niantso taty Madagasikara indray raha zay de ahoana ny fipetraka an'ireto olona reto satria izy tsy mahay teny anglais de tsy hitany mihitsy izy eo avaly teo moa efa natositosiky le mpapiditra izy hoe mahazo mandeha nareo de taitra izy lahy satria ratsy be zany hoe ny tan'olona zany no nitavelo anatin'ny port anankiray aéroport anankiray ratsy be zany de gaga nefa de reto olona reto zao de milaza fambovavaka daholo fa navelany teo io olona io tsy manisy ny raharaha fa izay rery no nitsangana nampy an'le olona hoe hoan'ny Madagasikara re olona reo andao mampiana izy de izay no ny antsoantso nampifandray an'le zareo tao Turquie amin'ny ety hoe zao ny fandehan'ny papier de niditra antsehatra teo foana zay mariky ny fitiavana sy ny hoe tsy tia mamela olona any fahoriana zany nasionay mihitsy ny zany le izy koa andeha automatika amina hoe ndao ampiana izy fa mampalahelo de vita ihany moa zany ny taratasin zareo de nazo afaka nandeha ihany le olona nitafaraka aeroplanina ihany zay fa ny accidentenainga le taratasy taty satria le olona taty koa tsy mivaky loha tiako tenena anareo zany hoe tsy moramora ny zavatra rehefa misy problème zay zany aiza moa mandeha makaty Madagasikara misy problème ohatran'izany raha misy problème anao de tsy avela mandeha manahoana zany no mpanota ho any amin'ny lanitry ny lanitra elefa antena tiako apetraka fa akaty Madagasikara izy anao ahoana ny fahasahotana hoe tsy akory ny hôtel efa tsy nazo nandeha anao ary marina aloha le réaction zareo tany Turquie satria ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe olona clandestin zany fa zay efa mafantatra hoe tsy clandestin satria tena olona andeha hiasa ry zareo natsonaingana moa de voavaingana le izy sosotra be le olona rehefa aveo hoe tena mahafinaritra be ny nataonareo de miasa soa moa tsy de mila teratera fa de rehefa voavonjy le olona tamin'ny lozanaika nanjora satria ratsy be raha tavela tao efa nafinaritra fotsiny satria tsisy ny raharaha mihitsy manahoana ny fandehananao makany amin'ny lantilanty ianao mpanota io zay ny tiako apetraka eto fa raha ny eto tany azy hitaingina aeroplan efa mahasalotonao ohatran'izany manahoana zany ho any amin'ny lanitry zany afaka miditra any ve ny mpanota valiny no elahy tena miteny aminao fa tsy miditra an'izany ianao lany andro eo fotsiny ao tsy miditra an'izany ianao tsy miditra an'izany ianao ary tena miteny marinanao mihitsy tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany zay le izy eto ny olona tsy marina mpanota tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety fitanynareo fa de zay mihitsy le tena hoe aza mety ho fitany aza mety ho fitany mpitondra fivavahana aza mety ho fitany zay milaza famahiten'Andriamanitra fa zany ny sohatra masony ny mpanota makany amin'ny elo ny dikan'io fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankirina de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra tsy makany mihitsy nareo aza manantena ny mahazany efa mitenareo mihitsy zany sotra masony hoe aza manantena ny hoany tsy mahazo makany ny mpanota tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota kategorika be zany teny zany entitra zany teny zany io zany raha ianao zany mietrehitra fa hoany ny amin'ny teny le mpitondra fihovananao ianao sy izy miara-mitsipy makany amin'ny ela tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanota zay na tonga aloha teny hoe natsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo nareo zay nivavaka taminy satria izy tsy mahazo makany nareo koa tsy afaka makany izy ny lehibe ny nampanota anareo 2 taona nareo nasainy nanota ary mibebaka foana de tsy mendra zao ndray mbola miverina manota fanondroany ndray manampy ny fahotana hoe lasa tsy mpanota indray hony ianao nefa ianao mpanota hatramin'izay zareo zay izy anainga nampanaoviny Jesosy ianao sy Jesoa anao ho tsy tonga saina ihany ianao mbola izay ihany no ankalainy nefa ny zatra marina ny teny nomeko anao de ny olona ianao zany tena tsy manota intsony sady tsy mahay manota ny tsisy trasina ota ary tsy mahay manao ratsy ny tsisy trasina ratsy asiana ratsy indray ny marina zay tsy mamety manao ratsy zany zao no exemple taminao zay tany Istanbul zao zay tena nampy olona fa nefa le olona zay milaza be dehibe fa mivavaka fantatra fa mpivavaka daholo reo jery fotsiny nefa de mahay miteny anglais sy mahay miteny frantsay ny be dehibe ao fa tsy miraharaha mihitsy
fa izay le malagasy kely ambanina zay le tena nijoro irehare malagasy mihitsy zay mizendanay hoe ambanina mihitsy le malagasy fa tena vomay zay nitsangana tsara mihitsy hoe tsara ny firenenay satria voan'ny teny Eosoa ary matony fidiny Eosoa tsara ny dikazay tsy nanaiky nambanimbanina mihitsy zay hatramin'ny farany ary gaga mihitsy le olona nanaovanay anazy hoe nataonareo raha mianatra manambanimbany dia tenenaiko mianana koa le olona rehefa tratra anaiky enga manaiky an'izany mihitsy fa tena enjana be ny fanambanina fa firenena tena nahita mihitsy zay na hita mihitsy zay tsy manaiky nefa nytantareko anareo reny moa sasany fa zay nefa le olona manambany io izy fa devolo manao anazy tsy hitany izy nefa ny milaza fa mivavaka nefa ny mpanota ho any amin'ny elo fa mieritreretany tena izy to Elia mahaiza mandinika tsara tsy ndriko tsara zay teny hoe tonga Elia mahaiza mandinika tsara ny endry mahita ny loza ka ameriny adala mandrosoka vo teny faramelony amaranatsika ny teny hojerevantsika am'izay ary ny teny hoe raha tsipiny Jesosy any amin'ny elo daholo na rehetrarehetra zay miara-dia amin'ny Jesosy izy mihitsy manipy nareo any Apocalypse 21-27 zao nge vaketsika ty Apocalypse 21-27 Apocalypse 21-27 zavady indrindra ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina hitanao zany ny olona mpanota tsy masina tsy mahazo miditra ao amin'ny lantilanta mihitsy ny olona tsy masina izy soratra masina tsy mahazo miditra ao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetafety na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanta mihitsy ny enao tsy anao ilanta io tsy any mpitondra fivavahana tsy anareo olombelona fa n'lay tompony ary ny tompony ilay masina indrindra iavano anarany Andriamanitra Abrahama izy ary ny zanany dia Yahosoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana iny lay niteny hoe iny zanany malala iny hoe iny zanany malalana iny no niteny hoe aza manota intsony fa le anao kosa miteny taminao le Jesosy tsy izy hoe manontà na i Jesosy manontà dia mibebaka rehefa avy eo taiza nisy teny niteny an'izany rehefa nodikodina ny teny maro nisotra masina mihitsy miteny hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteranareo zany amin'ny lantilanta tsy vitan'raha Jesosy mihitsy izany teny zany fa niny Jesosy dia zao kosa ny teneny hoe afaka manota ianao fa mibebaka rehefa avy eo mahazo manota dia mibebaka fa Andriamanitra fitiavana le Andriamanitra jereo zany hevin-demony zao vakitsika ny teny eo Matthieu 5:48 ary amaranako ny teny Matthieu 5:48 dia mifarana trondrelo ny fampianarana ny amin'ny voalohany hiditra amin'ny faharotsika rehefa avy eo Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra mazava-be io aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra lay dada iava tanteraka rehefa ho any amin'ny tokoa ianao okanao ho tanteraka ohatranazy ka izy ny tompotrano lalàna ny tompotrano io ny tompotrano no miteny hoe za tanteraka ka rehefa tanteraka aokokoanao tanteraka vao mahazo makaty amin'ny trano koa ty ohatran'izany io ary raha ohatra zao ny tompotrano miteny hoe tsy azo io foana sigara ny trano ka raha miditra ao anatin'ny tranon'lay tompotrano ny mifoka sigara roahany avy atrano automatika zany fa raha tsy mandrokana io izy dia izy mihitsy nivendrina fa raha tena tompotrano no miteny hoe tsy azo io foana sigara ny tranoko ka miditra ao lay vahiny mitondra sigara dia tsy maintsy roahany dia ohatran'izay dada iavahy masina izy tanteraka izy io hitantsika hoe tanteraka no zany aoko ho tanteraka ohatranazy koa nareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny amin'ny lantilanta raha vao tsy tanteraka dia tsy mety ilaina ny hoe tanteraka zany dikan'izay ary miaraka amin'ny Yahosoa rery ihany ny tanteraka dia zao ataon'ny Elia zao satria Yahosoa sy Elia anankiray ihany zay ataon'ny Yahosoa dia ataon'ny Elia zao ny fahatanterahany manatona any Yahosoa zay ny teny mifarana inona ny antsoko ataonareo miantso nareo rehetrarehetra olombelona rehetra aza mety fitahany Jesosy tsony fa atsipiny ho any amin'ny elo mihitsy anao fa ndraikanao zay ny fanazavana
tena voafitaka ianao tsy hoany lantilanta zany raha mbola hitady an'Andriamanitra ianao sady tsy mahita anazy ianao no tsy mahalala anazy satria zao ny mpanota dia sady tsy mahita anazy tsy mahalala anazy. Jaona voalohany toko fahatelo amarana antsika ny teny. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina. Vakitsika ty voninahitra daday avasy Josoa. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, fa izay rehetra manota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava-be io tenin'Andriamanitra io. Tsy nahita an'io Andriamanitra io mpanota io mpitondra fivavahana io zany a. Tsy nahita an'Andriamanitra zany io ary tsy mahalala anazy zany io. Mpiara-miasa amin'ny devoly io toriana aminao io Jesosy nao io, tsy izy io. Ohatra hoe Elia mba moramora ny vavanao, tsy mety moramora tsony ny vavan'ny Elia. Ny vavan'ny Elia vao mafy ary mafy hatrany. Ny sofinao ny amboary amin'izay iainony famarinana. 2 taona zay nanaovana ny dadana Yahya. Dia hoe ianao rery vita inona ka za rery ny vita inona. Meko valiny foana ianao. Profan'izany zay efa miteny hoe aza te mijery tsony tele lokaly ianao reto Madagasikara fa any amin'ny internet mijery jereo zao ny akasiparana ataon'ny devoly ao. Na dia maty fotsiny hoe le emetera. Any zao akasiparana devoly zany. Ka aza mety mijery aza miantehitra amin'izany tsony fa ao ny internet mbola libre ny internet ifampiresantsika ifampijerevanareo aminahy. Hitanareo tsara ny sariko tendana mijery ao nareo fa hafa foana ny mahita ny teny sy ny fampianarana. Zay zany ny fiarantsika indray tamin'ny teny io ity. Miraso tsiketra samy teny Josoa fa ny teny dia manao mihitsy hoe zay rehetra miaraka amin'ny Josoa io tsy dadamala Yahya dia tsy mahay manota intsony. Zay mazava-be io izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony. Io mazava-be ary tsy misy ota intsony zay rehetra ho aminy. Ary namafisiny eo amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Nge vakitsika ery amin'ny valo ambin'ny folo moa zafady. Jaona voalohany toko fadimy andiny valo ambin'ny folo. Fantatrika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa dia tsy mahay manota izay tena miaraka amin'io Andriamanitra io. Izay naterany fa dia tsy mahay manota intsony. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mahakasika azy kory ilay ratsy. Tsy afaka mikasika anazy tsony ny devoly. Zay ny tena teo hoe zanaky ny avo indrindra. Tsy voakasika ny devoly mihitsy izy. Sambatra be ianao rehetra ka tafaraka amin'ny Elia. Aty amin'ny Elia reny ihany ny atao hoe Elia dia ty hitanao sary ty areninao feo. Zay miaraka amin'n'kiry ihany amin'ity planeta Terre ty tsy mahay manota intsony. Tena miteny marina aminao aho. Raha navita zany nareo 2 taona zay tokony efa vitanareo io. Nareo tao amin'ny Jesosy ry Jesosy mahasamihafa. 2 taona nareo nge nampivavaka sy ny vavaka fa tsy afaka nareo le olona. Ianareo koa raha maza fa tsy afaka. Tsy izy nareo ny dikan'izay. Rehefa tonga kosa ny Elia afaka izay niaraka taminy ny endry mahety tany loza ka manatona ny Elia. Ny adala mandrosoka vody any amin'ny elo. Vidio izay tianareo amin'izay. Pikely famarana azy Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany no toetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra marina io mazava ny soatra masina. Tsy mahay manota intsony tahaka ny Elia irery amin'ity planeta Terre ity. Ary izay nanaraka ny Elia irery no nandray ny hery tao anatin'ny Elia izay avy any amin'ny Josoa ary nahatonga azy tsy mahay manao ratsy intsony 2 nisan'ny olombelona eto amin'ity planeta Terre ity miainao anatin'izany. Anjaranao koa miditra rehefa te hiditra ianao. Nareo ihany ve mankany amin'ny lanitra teny izahay irery ihany ary vita soni. Zay miaraka amin'ny Elia irery ihany mamin'ity planeta Terre ity mahazo makany. Ny androny nareo tsy maintsy mpanota foana nareo. Tsy manana akse amin'ny lanitra zany nareo matoy izy niraka miteny aminareo zao mietritra fa tsy izy le anareo. Pisy loky ary mpisandoka io mody manao teny malefaka aminareo. Teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ary saina. Za aloha mananitra andreo le miainao mpitondra fivavahana ty malefadefaka tony. Mpiara-miasa amin'ny devoly nge io e. Teny malefaka sady tsara lahatra azafady. Teny malefaka
sady tsara lahatra no amin'ny tanany fonintsiary saina. Zany ngeny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Andreo efa kitsika teny zay. Azay efa tena marana antsika azy tanteraka zany. Any amin'ny Romanina fimo izy, Romanina 16-18 no vakitsika bokin'ny Romanina. Ho an'ireo mpiaino an'ireto mpitondra fivavahana mpanao teny malefaka reto, ity ny nomeko anareo mba ho tonga saina nareo. Ianao ety fa izy ireny Romanina 16-18. Romanina 16-18. Fa izy ireny tsy mba manompo any Yahosoa tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonintsiary saina. Ireo mpiaino an'io teny mandangolanga avy amin'ny mpitondra fivavahana ra Jesosy io. Zareo iny ataonao fa malefadefaka tay, ry afa malala ao amin'ny tompo sy ny mahasamihafa. Amitakanao anipy anao any amin'ny elo iny sary iny. Mba tonga saina e. Elia manao antsoava amin'ny Amerikana, amin'ny Alemaina, amin'ny Frantsay, amin'ny Anglisy, amin'ny tsy haiko tsoa zay mpanaradian'i Jesosy tena mafana fohaninareo, amin'ny Brezilianina sy ny Portugais sy ny maro samihafa any. Verena amin'izay nareo mankaty amin'ny Elia. Eno ny feon'ny Elia, eno ny tenin'ny Elia dia mba tonga saina amin'izay. Dia nareo rehetra manerana an'izao tontolo izao, na Indien nareo, na Togolais nareo, na Afrikana, Sénégalais nareo, na Afrique du Sud nareo, na Egypte nareo, na tsy haiko na Danois nareo, zay ny momba nareo rehetra any e, meno ny tenin'ny Elia nareo. Dia miraha sotsika samy hotahiana soa, mazava zay teny zay hoe ny teny mahitsy sy marina inona amin'izay, ilay hitondranao any amin'ny tena famonjena, ho any amin'ilay tena Yahosoa zay niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa iny ny tena niantona teo fa tsy ny Jesosy iny zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny olona anankiray fa pisoloky iny. Ny tena nandatsaka ny rany teo dia Yahosoa, ary miteny amin'io hoe aza manota intsony. Fa zay rehetra nanota dia sady tsy mahita anany, tsy mahalala anazy. Le mpitondra fivavahana nge sady tsy mahita an'io Andriamanitra io, tsy mahalala anazy. Raha zany izy miteniteny foana e. Manipy anao any amin'ny elatra an'io mpitondra fivavahana io nge, atsipiny eo any amin'ny ela ngena. Izy Jesosy mitovy larana. Samy mpanipy olona any amin'ny ela, izy Jesoa, mba tonga saina. Ny endry mahita loza ho ka mery, ny adala mandrosoka avoa. Mirary so tsika samy tena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka, tao tsika hariva afaka. So rabetsaka dada maray avany amin'izany teny izany. Fa tena famonjena ity teny ity. Tena fanavotana. Antsoavo atao amin'ny olombelona rehetra. Hitodika sy hiverina ho any aminao. Mamalia vavaka dada maray avao. Mamalia antso ianao. Vonjeo ny olona. Vonjeo mba ho avotra izy fa tsy ho maty amin'ireo hevolo tsisy saina ireo. Dia ireo Andriamanitra tsy izy ireo. Vonjeo ny olona dada Yavasy Joshua. Vonjeo hatramin'ny farany. Voninahitra no mandrakizay. Aza atao mipetraka tsony izany teny izany raha tsy efa avy nampiasaina amin'ny olona rehetrarehetra izay tianao vonjena. Ary aza ataonao tafandrimandry izay mandre an'izao teny izao, dia izao fampianarana izao. Fa ataovy tena tsy tafatoritsony, tsy tafapetraka intsony, fa iantsoantso ikarika ny Elia amin'izay hoe aiza ianao mba hamonjy ahy. Hitady anao izy dada Yavasy Joshua amin'ny alala. Zany ny solotenanao ety, zany raha anao solotenanao dada Yava malalaka, tsy Joshua malalaka. Voninahitra nareo mianaka manakizay. Atoika fa tena maro ny andreny teny ary voavonjy ho amin'ny fiainana manakizay. Amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Izay ny fiarahantsika rehetra amin'ny fampianarana rana vavalo amin'ny folo iny. Miraha sotsika samy tena soa ho amin'ny fiarahana fampianarana manaraka fiara-motombo.